Mivavaka isika rehetra dia misaotranao indray izay ry Tompo Jesosy io no ny fitiavanao izay ahafahana indray mandre ny teny avy aminao. Dia mamindrafo amin'ny mandrakariva ry Jesosy io no ny fahotana izay natao anay. Amin'ny anaranao no anaovana zavavaka izany. Amen. Risiko lady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana mpamin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'izao alahady fahena melohan'ny Pasika izao dia valaotra hotoriana amintsika ny soratra masina araka izay voasoratra amin'ny Lioka toko 10 andiny 7 ka hatramin'ny andiny 20. Lioka toko 10 andiny 7 ka hatramin'ny andiny 20 toy izao no vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fitopolo lahy niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe: Tompo, na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Ho Jesosy taminy: zao nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra, indro fanomeko fahefana nitsaka menarana sy maingoka sy andresy ny hery rehetra anana ny fahavalo ianareo ka tsy isa mpaninona anareo akory. Kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifaly satria voasoratra any an-danitra ianaranareo. Amen. Iza matahotra devoly? Hoy, be debe. Zao eno tsara ty teniko ty. Marina fa matahotra ny devoly isika saingy zao. Ny devoly de matahotra tsika. Manina hoe? Ny devoly de matahotra tsika. Satria nahoana? Rehefa isika le mivavaka iny, rehefa le isika miantso ny anaran'i Jesosy iny, tonga de mitsoka io devoly io, lazaiko anareo zany. Tena atahora amin'ny fahadiran'ovana io anaran'i Jesosy io. Vao miteny ianao amin'ny anaran'i Jesosy, vao mivavaka ianao amin'ny Jesosy, fa tonga de mitsoka tsisy ohatrany ny devoly sy ny anjeliny. Ka isika nefa de matahotra azy, satria misy zavatra maro ampahafantarana antsika izay ratsy momba anazy. Fa izao, ny devoly dia matahotra antsika. Zay de tadio tsara zay. Ka de mahireza mivavaka, mahireza miantso ny anaran'i Jesosy rehefa ao anaty fasarotana, fa mampitsoka devoly izany. Ny devoly mantsy dia raha mihaino tsara tsika rehefa amin'ny asa fampiherezana ireny, dia hoy izy mpiandry hoe: any amin'ny farihy mirehetra afo ny anjaranao. Any ny azy. Tsika mbola afaka misafidy. Mety ho any amin'ny fiainana mandrakizay izay efa azontsika isika. Mety ho any amin'ny farihy mirehetra afo miaraka amin'ny devoly. Fa ny azy dia tsy maintsy any. Ninona natao eny dia tsy maintsy any satria zay ny safidiny. Izy mihitsy efa nisafidy komy amin'Andriamanitra, izy mihitsy efa nisafidy hanohitra an'Andriamanitra, dia any amin'ny farihy mirehetra afo no anjarany. Ary ny devoly dia zao koa, tsy vitany hoe matahotra antsika, fa mbola mialina antsika koa izy. Satria nahoana? Isika dia tian'Andriamanitra. Nataony namboarina araka ny endritsika. Omeny maimaimpona ny fiainana mandrakizay, tsy fidim-bola, omeny maimaimpona ny rehetrarehetra. Tadinareo ny toriteny tamin'ny heriny, indro ny zanak'olon'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao. Izao tontolo izao, tsy ny olona tsara ihany, tsy ny olona mihinan Jesosy ihany, tsy Krista, fa ny rehetrarehetra dia navelan'i Jesosy ny elony. Midanadana ho an'ny rehetrarehetra mivana varavara fanjakan'Andriamanitra, fa asakasaka izay tsy hiditra. Mampiala ny devoly zany zavatra izany, satria izy efa any amin'ny farihy rehetra afo no anjarany. Tsika dia tonga dia omena maimaimpona ny fiainana mandrakizay. Zay le fitiavan'Andriamanitra tsika zay. Zay le fitiavan'i Jesosy atsika zay, ary dia hialona ny devoly zay zavatra izay. Noho izany dia manao zay fomba rehetrarehetra izy azahoana namana. Ny azy efa fantany izy tsy maintsy ho very izy, dia mitaona ny olombelona izy hanaraka anazy. Manao zay hanengelenana antsika izy, satria mitady namana izy, efa fantany ho very izy. Dia atao izay tsy hivavahantsika amin'i Jesosy, atao izay tsy atsotsika ny anaran'i Jesosy. Noho izany, hoy izy ny soratra masina eto hoe: aza mifaly satria manaiky anareo ny fanahy. Zany hoe aza mifaly hoe zay kristianina, zay sika olona lahadendry be, zay olona ohatran'izao. Fa izao mifalia fa voasoratra ny an-danitra ianaranareo. Vita batisa isika, manana ny fiainana mandrakizay isika, atao fifaliana lehibe ho antsika izany, ary aza manaiky hoengeleny devoly. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Misaotranao zay ry Jesosy Tompo, izany fitiavanao izany. Na dia makahalanao azy izahay, na dia manao zavatra ratsy ary izahay, dia tianao mandrakariva ka toloranao ny fiainana mandrakizay.
azavelana ho voengeliny devoly izay fa moery mandrakariva izay anoerana anazy amin'ny anaranao Jesosy nanaovana zavavaka izany. Amen. Réunissons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur Tout-Puissant, pour ce merveilleux moment que tu nous as donné, car tu as de nouveau quelque chose à nous dire par l'intermédiaire de ton écriture sainte qui est ta parole. Et pardonne-nous les péchés que nous avons commis, et que la parole que nous recevions soit gardée dans notre cœur. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école de dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, soit avec vous. Amen. En ce 6e dimanche avant Pâques, l'écriture sainte qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 10, verset 17 au verset 20. Luc chapitre 10, verset 17 au verset 20, voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Les 72 envoyés revinrent pleins de joie et dirent, « Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Jésus leur répondit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous obéissent. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Amen. Levez la main un peu ceux qui ont peur du démon, du diable. Ouh, il y en a beaucoup, hein. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Au fait, le diable a peur de nous. Je répète, vous avez bien entendu, le diable a peur de nous. Oui. Surtout lorsque nous prions. Surtout lorsque nous appelons le nom de Jésus. Ça le fait une peur bleue et ça le fait vraiment fuir. Dès que nous disons au nom de Jésus-Christ, il fuit. Il ne supporte pas le nom de Jésus, il ne supporte pas, il a une peur bleue de Jésus. Donc, continuez toujours à prier, même pour de simples petites prières. Si par exemple, vous recevez quelque chose et vous dites « Merci Jésus », tout simplement, du fond de votre cœur, ça fait fuir le diable. Il déteste entendre le nom de Jésus. Ça le fait vraiment fuir. Il a peur de Jésus. Donc, continuez toujours à appeler Jésus. Même dans les moments que vous croyez simples, priez toujours Jésus. Vous savez également que le diable est jaloux de nous. Oui. Vous allez dire, bah, lui, il a des pouvoirs, il peut avoir ce que j'ai. Non. Il a peut-être des pouvoirs, il peut peut-être s'offrir quelque chose, mais il y a une chose qu'il n'aura jamais. C'est la vie éternelle, la vie auprès de Dieu. Lui, son destin est d'être perdu à jamais dans les flammes de l'étang de feu et de soufre, c'est-à-dire en enfer. Quoi qu'il fasse, lui, il est destiné à être perdu parce que pourquoi? C'est son choix. Il a voulu se rébeller contre Dieu, donc son choix est d'être perdu à jamais dans les flammes de l'enfer. Nous, on peut encore choisir, soit aller au paradis, avoir la vie éternelle qu'on a déjà, ou aller en enfer avec le diable. Mais pour le diable, c'est perdu d'avance. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour nous déconcentrer. Parce que nous, Dieu nous donne notre amour gratuitement. Vous vous souvenez de la prédication de la semaine dernière? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas des chrétiens, hein, pas de ceux qui croient en Jésus, hein, de tout le monde, même pour ceux qui détestent Jésus. Il lui offre la vie éternelle, il les pardonne ses péchés. Oh, ça rend le diable vraiment jaloux, hein, parce que lui, il est mauvais. Il ne peut avoir cela. Mais nous, on peut avoir ça parce que Dieu nous aime. Et ça rend le démon jaloux. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour avoir des camarades. Pour lui, pour aller en enfer. Il fait tout pour nous séduire. Il fait tout pour que nous n'appelons pas Dieu. Il fait tout pour que nous ne prions pas Jésus. Donc, prenez garde. Nous, on a déjà la vie éternelle que Jésus nous a donnée
au baptême. Regardez ce que Jésus dit ici. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous obéissent. C'est pas la peine de dire « Oh, nous, on est des bons chrétiens, nous, on est des actifs membres de l'école de dimanche, nous, on est comme ci, nous, on est comme ça. » Ça ne compte pas. Réjouissez-vous plutôt que vos noms sont écrits dans les cieux. Depuis le baptême, nos noms sont écrits dans les cieux. On a la vie éternelle, on ne l'aura pas, on l'a déjà. Mais c'est à nous de choisir de la garder ou de ne pas la garder. Le démon, lui, il ne l'a plus. Mais nous, on l'a déjà. À nous de garder la vie éternelle. Prions toujours le Seigneur. Appelons-le toujours à chaque difficulté, à tout moment, car ça fait fuir le démon. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous reconforter en disant que nous, on a toujours ton amour. Aide-nous à toujours le ressentir et pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Tanora masina itaos ary maina manolotra ho anao.
They
Io ko mahatonga ny aksita ny fara mandimby tsy misy pia e
Jesosy ro hazo mangaso fitahy andraike firenge betoko ny minoa solona fakavo ny devoly lavitsazemo haikyo Jeso baketo haikyo Jeso takero lavareake ngaiko iza au mananani Jeso anatekoa Inu misuma yetu
Jeso tsy atakalo ndrake tsy azo hafo tsy ampira fesy amindraty fiatao ty finoanazy anatekoa haikio Jeso baketo haikio Jeso trakero lavarekengakio iza au mananani Jeso anatekoa baibuliro avelumatuku kavakir talu kavakir lakami emutseku tamuniluk bahuafakyavu fajesoru azumangasu haikio Jeso baketo haikio Jeso trakero lavarekengakio iza au mananani Jeso anatekoa haikio Jeso baketo haikio Jeso trakero lavarekengakio iza au mananani Jeso anatekoa au mananani Jeso anatekoa
fitiavany afa-tsy tony aniretra tsy berearery tsy mba manambetra fitity manavotraina sy manavao manomedrikaf tsy fahitanao fa nyanao toko fitiavana lehibe indrindra ny fitiavanao magaga tsy miova tsy mifindra io nombola nasoavanao anay isanandro isanandro omaly anio ary mandraky izay ny fitiavany Jesosy tsy manampaharo ny fitiavany Jesosy lehibe tokoa ny fitiavany Jesosy feno fahalalana ny fitiavany Jesosy misy fanantena ny fitiavany afa-tsy tony aniretra tsy berearery tsy mba manambetra fitity manavotraina sy manavao manomedrikaf tsy fahitanao fitiavana lehibe indrindra fitiavanao magaga tsy miova tsy mifindra nasoavanao anay isanandro isanandro omaly anio ary mandraky izay fitiavany Jesosy tsy manampaharo ny fitiavany Jesosy lehibe tokoa ny fitiavany Jesosy feno fahalalana ny fitiavany Jesosy misy fanantena vanilaya avo fitiagabe tsy takatry misanafa tena lehibe fity tsy mety le eo tsy mety potika Jesosy tsy manampaharo ny fitiavany Jesosy feno fahalalana ny fitiavany Jesosy misy fanantena ny fitiavany Jesosy feno fahalalana ny fitiavany
izao no anontanianao de aoka fa tsy mety sasatra sika tily miasa fatratra RTL tsara kana dia kely indrindra aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao joba toko fahavalo ny andenin'ny fahafito Radio Teny Fiainana FM 91.2 hita ianao anie Jehova ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana amen Numeri toko fahaenina andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio Teny Fiainana anako. Eny re bebea raisitsika mimarindrefy raika amby 7 teboka 10 megahertz zany a. misaotra re